tonga sotsika tomboko lasy tompoko vavy atao anatin'izao fandarana arena sarobidy ny fahasalamana izao eto amin'ny télé-presse mada miarabanao mpijery miaraba ihany koa ny vahintsika ety amin'ny cabinet médical tomoina totobatonambondrana moa misy atsika amin'izao fotoana izao miarabanao tompoko ye miaraba atsika mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra dia miaraba atsika mpijery rehetra ihany koa miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny rinintsika amin'izao fotoana izao mandeha moa zany ny antsoina hoe forazaza faobe na didiboatra moa raha marimarina kokoa inona avy moto zany tompoko no tena hoe azo fantarina na fepetra-takina vo afaka miditra amin'izay atao hoe forazaza zay eny ary anatin'ny vanim-potoana ny ririnina mihitsy ntsika amin'izao fotoana izao dia araka ny fombantsika malagasy dia amin'iotsika no manao ny forazaza na ny famorana izany circoncision sy ny fiteny baiko na ny didipotra na ny fampitana zazalahy ny tsara ho fantatra amin'izany dia misy karazany ny fomba fanaovana forazaza misy nefa ny olona manao ny forazaza amintsika malagasy zao dia ny atao hoe ny finoana ny fomban-drazana misy koa nefa ny ao anatin'ireny ny finoana izay ao anatin'ireny ny religion zany samy manana ny fomba fataon'ny olona ao anatin'izay fanaovana forazaza zay fa maninona tokoa moa ny atao forazaza ny ankizy kely lehilahy indrindra atao forazaza ny ankizy izay lazaiko izay hoe amin'ny fomban-drazana malagasy dia mba fampitana ohatrany hoe fampitana mahazazalahy ny alay ankizy lahy kely dia ataontsika forazaza izy eo koa nefa ny amin'ny resaka hoe médical sy ny hygiénique zany hoe amin'ny resaka momba ny fahasalamana dia erovana amin'ny resaka infection urinaire ihany koa dia mampihena ny risque amin'ny fifandraisana ny fifindran'ny aretimifindra ny VIH sida na ny IST ihany koa izy io afaka entina ejivana amin'ny resaka ny phimosis dia aleo tsara fantarina aloha hoe ohatrany ahoana ny zaza tokony ataontsika didipotra alohany anao didipotra aloha tsy tonga dia andeha anatona mpitsabo ianareo hoe androany ohatra hoe natao didipotra dia tonga maraina le zaza alohany anao didipotra dia misy ny atao hoe pré-consultation zany hoe pré-circoncision mila manantona ilay mpitsabo alohan'ilay zaza dia jeren'ny dokotera ny fahasalamana mila jereny koa le filahina le zaza iny hoe mety atao didipotra ve sa mbola tsy mety atao didipotra mariana fa manomboka amin'ny faharoa ny zaza dia efa afaka atao didipotra tsara ny zaza fa araka izay nyteneniko izay alohany anaovana didipotra dia mila manantona ny mpitsabo aloha izany fahasalamana raha toa le zaza ka tsy salama tsy tokony mbola ataontsika didipotra raha ohatra koa le zaza mbola ataoko hoe zaza na 2 taona fa mbola tsy mandeha dia aleo aloha tsy atao didipotra raha ohatra koa le zaza ka tena hoe tena kely le mahalelahany iny dia aleo aloha tsy atao didipotra satria lasa takaitra mandrakizay ho anazy mandra-pahalehibeny dia lasa homenatra ny namany izy rahatr'izay satria iny tsy hitombo ina ary ny tokony ataontsika ary rehefa alohany anao didipotra araka lazaiko voalohany teo mila manantona mpitsabo faharoan'izay rehefa mampandro ny zazantsika reny dia mila kitikitihana sosotomina foana le malelahy kely le zaza iny ahafahan'le izy mitombo tsara ny malelahy moa zany dia arakaraka ny toe-batiny zaza tsy mitovy daholo misy ny ngeza misy ny amin'ny antonony fa misy tena kely dia efa fantatritsika izy hoe ataontsika ohatra amin'ny faharoa taonany mila sosotomontsika kely foana izy zany rehefa mampandro anazy isika rehefa vita kosa ny forazaza na ny didipotra na circoncision dia mila mitandrina tsara isika ray aman-dreny satria ohatry ny fery rehetra ihany rehefa voadona io mety andera rehefa voadona io mety lasa hiteraka fery raha ohatra nefany tsy voahajantsika koa ny fahadiovana dia mety lasa ho feno fery le izy dia lasa isinfecté na misy infection dia mila mitandrina izany isika vao vita ny didipotra samy manana ny fomba fiasana ny dokotera mety manome fanafodiny dokotera ao ihany koa nefany jerentsika tsara rehefa milalao le zaza hoe sao voadona ny baolina ve le malelahy kely sao tsy angohany akoho dia mila embesantsika tsara le izy raha sanatria ka mandera ilay malelahy kely le zaza iny
tonga dia maka lamba isika na maka compresse na maka coton dia tsindriana tsara mihitsiny eo amin'ilay faritra mandeha dia tonga dia manantona toeram-pitsaboana malaky dia malaky na mifiriny misy eo izay trangan-javatra izay zany aloha ny amin'ny akapobeany resaka momba ny forazaza na ny didipotra. Manarak'izay inona no azo nambara amin'ilay hoe amerikana satria nambarana tiny ambony misy ny resaka nentim-paharazana sisa inona moa zany tena hoe mahasamy hafa an'ilay amerikana sy ilay didipotra famorana fay? Misy elanela misy différence be mihitsy izay azavaiko tsotsotra fa raha resahana mety ho lava be. Resaka le mombony antsika zao amin'ilay fomba malagasy dia atao didipotra be dia be ny fomba atao anatin'io. Misy hoe tsy maintsy tapahany eo ambony laona, didina le izy mandeha dia misy an'le rano mahery fakana fary. Resaka fomba antsika malagasy. Ny any amerikana kosa nefany le tapahana le tsy mandeha izay amin'ny tena hoe mipetraka be ao anatin'izy hoe tapahana fa tsy mandeha ilay zaza. Izay zany le ala amerikana fa samy manana fomba fanaony arakaraka ny servisy, arakaraka ny mpitsabo ny fomba fanaovana ny famoranana ny didipotra. Aorian'ny fandidiana afaka tonga hoe dia manao akanjo ilay zaza sa manao arakaraka be dia be ny mpitsabo raha ohatra raha manao ala amerikana dia presque ataon'zareo le hoe tsy mandeha dia tonga dia mipataloha avetrany zaza. Nefa ny kosany tsara mitandrina foana isika satria fery vao zany raha voadona mety andeha sy arary foana. Dia tsara ohatra misy an'le malabary kely reny varotany olona an-tsena fa misy an'le goka reny dia reny tsara sy mety kokoa ny arovana le izy atao azo ny rivotra tsara mihitsy mba ho mainaingana le fery. Mamarana fiarana tsika ny afatra ho an'ny mpijery rehetra? Ny afatra ho an'ny mpijery ho avy toa ny fotoanan-dririnina be dia be ny resaka ny forazaza. Raha ohatra ka misy zavatra ilaina aza misalasala manantona mpitsabo, aza misalasala manontany hoe inona ny zavatra tokony atao fa tsy manao dokotera tena hoeto ny zaza makany amin'ny dokotera dia jereny hoe afaka atao didipotra ve sa tsy afaka atao didipotra dia mirarisoa antsika rehetra. Dia mankasitraka ny rasazy anitra moa zany mitondra izay tsara ho fantatra sy ny fanazavana torohevitra mahasoa antsika satria dia miantoka ny hoaviny zanatsika araka ny nambarany teo aloha izany firosoana amin'ny famorana izany fa dia isorana ny tomponanakio vahiny fandarana. Dia mankasitraka ihany koa antsika mpijery nanaraka hatramin'ny faran'izao fandarana izao ao manaraka dia aloha hevitra hafa indray no entina ato anatin'izao fiarahantsika izao fa dia izay aloha zany no ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ao amin'ny manaraka indray tomboky lasy tombovaly veloma.